Rayadino Fatsinafoy Ovelomny faliny ainarabe manatsoa mbola sedra ramaromanana Olivaso Jacotonirina tendry lirika ary Danielson Rambelo Mazafy mandrindra sy manatotosa Olivaso Jacotonirina miandraikitra ny milina fandraisam-peo Danielson Rambelo Mazafy fa ianao ve rangaty tsy mba malala reraka mihitsy a maninona zao raha mba makaina fa tsy mamono teny ohatran'izao aiza zay mamono teny eo reo raha lisy a ny ahako a dia tsy mikatsaka fa tsy ahasoa sy ahatsara anareo vady manjanako a ena e fantatra nge zany fa ny vola moa roviana no angidy aminao fa inona nefa zao no olana hitanao amin'izao tsy hisy olana zany tena hitanao mihitsy tsy hisy olana tsy mahita olana ako sao dia mba tsy rariny kosa amin'ny efatra maraina ianao a dia efa tsy etontsony amin'ny 10 alina indray vao mody matetika tonga amin'ilay fitenena hoe mivoaka maneno sahoana mody maneno alika ka ianao zany tsy maheno afa-tsy sahoana manenoko ny fomba fiteny dia hoe mivoaka maraina maneno ako mody ariva maneno ambo ariva mba alahady na sabotsy ariva kosa ngeraha nisy dia tsy miasa ako dia mba renitsika mba mandehandeha maka aina mitsamy miala volontsika telo mianaka eny e tsy tako na fenina amiko ange zany e fa raha misy manjoanao raha dia aiza ny tany alehanay mianaka any ambomanam-bola na any efindany karena re raha matoa ihany an'io ihany le fiainanako eny e tsy maintsy mba asiana vazivazy kely le ny fiainana rahalisy a fa ho no aloha e inona zao mba sakafo efa nomaninao fa tena zangy efa arahany raha mare e tsy ireo amin'izany ara moko fa nga moa zany ianao hoe mbola tsy ny sakafo ariva teo mbola tsy ny sakafo ariva ka tamin'ny etandro ary azo mofomofo fotsiny no anikoaniko teniko ekle koa ane tena tsisy nanakanana mihitsy fa tena mifanotona be andriamanitro ohatra zany foana ve zany no fomba fisakafoananao tena mila mitandrina ianao ka sady zao ngerabe efa ny 10 sasany alina eny de raha afaka fa hitandrina ako fa ono a inona ho a le sakafo ao fa zany nge ho a efa nona be ary soa rehefa vonona le sakafo tena tianao mihitsy ange no mikarakaraiko koa hoe zany angivy sy ravitsonjo sa angivy sy ravitsonjo ny dadabe anareo voanjobory sosisy re a oatra tena le tena tiako mihitsy zany raha afaka ary andraso raha aloha laiko vetivety e angany anao misaotra anao madamako taoko mahita aloha nareo androany rekizy mivavy-tatana ka reto ary sakafonao dia mazotoa e mitika sary ary anao nga tsy hinana iaraka amiko mazotoa ianao fa zange efa avy ninana niaraka tamin'ilay zanatsika e fa fito sasany zay no sakafo eny raha fa tsy maninona fa sady mihinana zany a dia sady mba miresadresaka aminao any koa dia amin'izay tena mazotomana be ka hono nga tsisy sakay kely aloha mbo tsy ireo sakay kely aloha efa io akaikinao fa sakay mariny ty maitsomaitso ty veriko fa zavatra afaka fa hono aralisy mba manahoana ny fianaran'ny lila kelyntsika ao ay mba fianaran'ny lila ny tenao fantatra mandeha tsara ka tena mahay le zanakitsika nanahaka andrainy zany io ndray koa ianao sady so adiniko nanafatra izy hoe mba hiresaka aminao ony izy raha pitso maraina ay ka resaka inona hono le izy tena tsy fantatro kosa aloha momba zay sady zay koa satrinay mianaka raha mba eo ianao koa vetsy koa matam'izany eny araha fa dia tsy hainga maraina be ara-pitsona dia tokony zay raha nataoko mahafinaritra kosa zany dia mba hateritsika sy ndry koa izy any am-pianarana ara-pitso
Mpanararoatra koa zany de manararoatra eny any ka zara mpanararoatra kosa raha misy an'izany eno afa de ateritsika izy zany rehefa avy miresaka izay fa ono eno za kosa ve aterinao foana izy rehefa maraina de alainao rehefa avy miasa ianao aiza de mazosotra kosa ary manjakely aiza koa no etezany zany fa minona zao n tsy mampety an'izany aryko aloha fa ezaka ry andamina fotoany de indraindray zany tsika no miara-manatitra fa tsy hoe isan'andro kosa tiako kosa zany amin'nysaotra kimalala eno tena tiako ne nareo mianaka tsy atakaloko ninonina mihitsy efa fantatro azy zany fa ianao koa tena tsara aloha le loka nandrahondry mariny matsiro ka tamin'ny fitiavana kosa angeny karakaraiko an'indra be fa so heverinao hoe nataotao fahatany miseho milaindray nefa sy ty tsara kory fa mody ataoko an'izany fotsiny so mantsy malaeleoko vinoko ange ianao de izandray niresaka amin'ny lila maraina de za ihanyko ianao raha tsy tiandy akory fa zany tadiavy nonko aza mahasosotro ianao fa andao aloha nasan'reto vireto de atory am'izay ka tena tsy androko mihitsy ny amaraina ny andro iresahana ny lila marina ka naza koa ary ange fa tsy ndrindoana be ny hany fantatro ihany ny zavatra horesahany amiko hoe inona hony hoe tsy tiako ny eny fa dada ny tena tiaka eto tany zay ianao va tena ho finoko mihitsy fa mahasositra anako marana ane zany inona raha ho ny zato resahany zanaka dada sao ary mitenena aloha dada hoe je te promets sady atsangano ambony be ny tanany dada aingany ka le resaka la tsy fantatro akory ve de de za zany tsy hiteniko ao arafa ataoko hoe ahoana mola izy teo teneny hoe je te promets tenenina hoe je te promets aingana moa eno je te promets amin'ny zavatra ho tantarainy zanako anao fety zay amin'ny zoma de tsy maintsy tonga dada mijery anamanao fety draika ahoana raha biasa biako ry pisy keliko za ange mihiry sady amin'izay mitazona micro de ahoana re zany zany biasa be ry pisy keliko ka dada rehefa nananga tanana de tsy afaka tsy mandeha tsoniko de ahoana re zany ry mademoiselle keliko de ahoanahoana moa zanyko mandeha zany amin'ny zoma manomboka amin'ny telo ny fety de mirava amin'ny 5 tonga zany dada eny rehefa tsy maintsy tonga ako merci dada misaotra keseria ok ary andeasa amin'izay aloha fa mbola enjakenjana ihany ny amboty azy tsy maintsy ohatrehana zao oay dado fa ahoana indray ary misy inona indray aty ka dadakoana ny teny tamin'ny eo fa hoe anatitra an'andro anyko tokoa moa marina kay zanyko ka efa vonona ara ve nareo mianaka efa ela be nge izay vonona anganara de andao amin'izay aiza ihany ary raha be mbola tsy tonga nefa efa hira ray sisa de ho anjarany lila aza hitako ka hitomany eo ambony sehatra hoe raha tsy mahita ny ray ny tonga eo zay raha fa tapitra le hira andriamanitra fa aiza ary raha be de inona nataoko raha ohatra ka tsy tonga eo izy aza hitako marina de inona no lazaiko amin'ny lila kely ino kosa ka zay vo afaka ny tahotra marina salut chéri efa nanomboka angany anjarany lila
Mbola tsy nanomboka fa taiza foana ary lahy e. Zay fa mitaintaina be mihitsy tsy ho avy lahy. Aiza kosa tsy ho avy ka ohatra, mbola sahirakirana kely fosina hitanao ihany koa ny ambody azy dia lany ny asa mbola betsaka. Ohatray marina. Fa misinona risy Jereo kosa angeny akanjonao to mbola le combinaison feno vovoka sy menaka be. akarambola soloakanjo ako a dia vao mainka taraiky be eo dia tsy mahatratra amin'ny fetin-janako. Ay fe mba lalina koa zany ka. Azafady rery lisy Jerenao nge jere fa miatakataka antsika daholo le olona. fona le ary lisy fa tiako loatra anie le zanako dia tsy nanam-potoana tsony nitsoloana akanjo ako e. Eny e avy lao azy zany jere iny lila kely fa miditra. Oe iny e zanako tasy oe. Lisy amin'ny foka ilay voninkazo tsara loatra no nalazo fo maraina dia lasa tokoa mantsy ianao eny aza matavatra ianao ravako fa anao zay atafita ny zanantsika, ataoko zay atafita ny zanantsika na amin'ny fomba hono zany na amin'ny fomba hono. Dada Ny zanako fa maninona ianao? Tsy maninona ry anaka fa mba misy embona tsy tana fotsiny fa ono aly hoe mba nanahoana ihany ny valyle fifaninanana idirana amin'ilay fianarana hoe saika ho ataonao ohatra ny tenin'izany tamiko mantsy ianao sa ve diso ahako? Indrisy anery dada e. Fa ho nanaka tsy afaka ianao eny mahereza ry anaka le izy koa ny somary manahirana ihany aiza ve ka olona folo ny tadiavina amin'io anefa ny mpandray anjara dia efo amanalina mahereza ry anaka fa tsy maninona zany mbola betsaka ihany koa ny fianarana hafa azo atao enao raha teo ihany koa vao 17 taona mbola malalaka tsara tsy tara amin'izay zavatra tianao atao Ka tsy zany angery dada e. fa honanaka mbola tsy nivaly ve le fifaninanana sa hony Oe! Afaka ry dada! enao anaka aiza manao zay mahatapaka ny lalandrivotra re ianao misaotra anaka arabaina aloha ny zanako dady mahereza fa vitanao tsara io Misaotra betsaka ry dada dia misaotra sady koa ny fampaherezana. zany hafaliako anaka raha mbola teo mantsireninao angamba dia nitsinjaka eran-trano mihitsy izy ka Izay indray dada aleo izy ho any amin'izay ry dada. eny Fa zao anery dada e. eny anaka Nisy olana kely ny resaka tany am-pianarana tany. fa nisy olana hoana re zany ry lily Misy sakana kely amin'ilay fianarana. lasao fa hiteo ihany re zay amahana n'izany sakana zany Ka hitany dada vao hitako hoe afa-panadinana dia nakao amin'ny birao any resaka tamin'ny tompona andraikitra. Dia raha araka ny fanazavan'ilay ramose tao dia mila atao indray mandony sy tsara ampianarana mandritra ny taona. Raha tsy izany mantsony dia mety hosoloana ankizy izay tsara noty manaraka anahy. kay zany ve anaka Izany anery dada ny mahakivikivy anaty io e. Sady amin'izay raha tambatambatra ilay vola rehetra efa mahatratra any amin'ny 15 tapitrisa ariary mahery kely ihany. enjana be indray zany ka inona reno atao amin'izany Eny e fa tsy maninona ry dada. Araka ilay tenin'ny dada teo koa moa hoe mbola betsaka ny fianarana tsara noho io. Sady ozy koa moa dada hoe mbola kely taona raha teo dia tsy olan'izany ry dada. eny tena sakana ngeza be mihitsy zany anaka Kafa hoe tsy maninona ho azy zany. Amin'ny herintaona indray manao fifaninanana hafa. nefa ny hery lilaka tsara io fianarana io Eny izy aloha dia tena tsara e. mandehana aloha raha anao zavatra ianao fa andinika kely ahako Eny ary dada
Mazotoa ianao? Sotranaka. Efa vonona ary dada. Ay kosa tsara kosa izany ko andao ary. Fa ho aiza aloha tsika e? Andeha andoha an'le vola ilaina amin'ny fianaranao tsika anaka. Andray misaotra betsaka dada. Tsisy isaorana re izany Lila. Ary andraso ary aloha e. Andraso aloha alaiko daholo mihitsy ny taratasy rehetra ilaina fa dada ko tsy mba mampiomana mihitsy. Eny somary ainganany ary alohanao fa androany eny farany. Itsy elaka. Eny zany ty fianaranao ray ty ry Lila. Eny anaka, tongava amin'ny ambony indrindra ianao fa vitanao tsara io na dia somary mafy ihany aza. Za koa raha mbola veronaina dia anohana anao araka izay vitako. Ka ndao amin'izay ary andery dada. Andao ry anaka. Fa miasa saina be koa nga dady izany e. Fa andeha inona izany tsika ka? Nga andeha tongotra sa andeha busy? Aleo ry anaka mandeha busy e. Fa misy olana nga ny fiarantsika ry dada. Ohatray moa azafady ry anaka fa tena tsy tao an-tsaiko mihitsiko. Tsy azoko. Fa ninona ry dada? Ninteny taminao hoe le fiarantsika nge ka mametiko mba ahafahanao manao ny fianarana efa nofinofisonao hatramin'izay io e. Io indray dada sy mivazivaziny a. Eny ry anaka, tsy vazivazy velively izany fa mba hosoan'ny fiainanao aoriana. Raha nihera taminao mantsy dia azoko antoka fa tsy nanaiky ianao. Andray rery dady e. Dia tena nafonao ve izany ny fiara tena tianao be iny? Misaotra betsaka ry dada. Mbola tiako lavitra noho iny ianao ry Lila. Eny e, tsy hitako intsony izay ambara fa fisarana mitafotafo-trano natolotra anao ry dada. Aiza ny intsony re ianao ry Lila fa izay tokony nataoko ihany no nataoko a. Eny e, fa hono Eny ry anaka. Fiara efa trano aimbe iny koa ve ry dada dia nahazoana ny vola rehetrarehetra ilaina tany am-pianarana? Azo ka. Eno tsara ry ako e. Sa hoe mbola nisy vola hafa nameno ny dadanazy izany? Tsy nanana vola hafa. Voalasany eny reninao dia na niasako aza ny eny dia ny ena toy izany koa ny fidiram-bolako. Tsy afaka nanao tahiry intsony tsika. Ka izany ny eo e. Eno ry anaka fa misy lesona tena tsara be azoko tamin'ilay nandefa an'ilay fiara. Voalohany aloha netiko tamin'ilay mpivarotra fiara vaovao ireny le izy. Dia osa zareo hoe efatra tapitisa raha mety ianao fa ataonao aingina tokotany ivelan'ny fivarotana io. Dia tsy netiko kosa ako mazava ho azy. Faharoa indray dia netiko teny amin'ny mpivarotra fiara efa niasa fa mbola tsara eny. Dia nomeny enina tapitisa indray fa tsy niraiziko. Aiza kosa aho dia enina tapitisa e. Fahatelo kosa dia tadidiko tampoka fa ay moa misy an'ilay olona tena paka fiain'iny fiara iny dia netiko tany le izy. Mbola tsy niteny akory fa vao tonga teo aminy dia ozy izy hoe sao dia amidinao ty. Izany ve ry dada? Dia tena sahany lafo be mihitsy le tsaraka ny eritreretiko kory ry Lila. Dia inona izany le lesona ka? Zao ny lesona anaka. Ny tomba ambidinao dia miakina tanteraka amin'ny toerana ametrahanao amin'ny tenanao. Mahaiza mifidy sy mamakafaka tsara izay asiana ny tongotra ary aiza mijanona eo amin'ny toerana mety hanetry voninahitra anao. Ary hafa kely indray izany
Ara-painanaka fa vita soma tsara ihany ny fianaranao. Ary de tongava miavo indrindra. Saotra indrindra rery dada. Tsy misy isaorana re zany lila, fa de misy nyrota miavo indrindra. Niady izay ihany. Tena tsy vitanina nampiara-bola fotsiny ry dada le vidin'ny fiaranao iny a. Fa le lesona zarainao tamin'ilay mivarotra azy mihitsy ny tena nanampy be atany fiainako. Zany fianaka, tsara kosa zanyko. Satria hitany dada, nisy ankizy izay zao a. Tena nahay ange zany ry dada niara-nianatra taminay tao. Fa izy moa zany lasa niara-nitakosina tamin'ireo zanak'olona manana dia tsy dia miasa saina amin'ny fianarana loatra. Dia ny afarany dia tsy afaka izy. Tsy niaraka mivoaka taminay teo. Fa nisy indray a, tena tsisy tataraina ange zany ry dada ny amin'ny fahaizany. Fa nefa dia izao izy niara-mivoaka taminay izao. Sady zara raha afaka fa tena tsara nody a. Maly zany resakao zany anaka. Tena marina ange zany ry dada. Ary tena mbola marina mihitsy ilay lesona nampitanao tamin'iny hoe ny toerana hijanonanao a, ny mamaritra ny fiainanao sy ny tombam-bidinao. Tena tiako be ny miaino izany teninao zany ry lila. Tena dada ihany ary zany ny averiko. De hoentiko ahy raha olon'ilay zanako amin'ity soabe vono raisiny ity. Mahazo misafidy izay tiako zany. Tsy maninona mihitsy. Kilasy fotsiny rery dada dia efa mety be amiko a. Any andao arako. Fa vetivety aloha re. Alolo iresaka kely amin'ireto namako reto vetivety a. Avy eo tsika tonga dia mandeha. Andao are. Tsy ambarako anao ry lila fa tena mafy namita amin'ny fianaranao nandritra n'iny 5 taona iny. Misy fotoana rehefa nararo vato mihitsy fa tsy maintsy mitsangana mamita asa mba ho fitaovam-pianarana, mba ho boky, mba ho saran-dalana sakafo anaovana voyage d'étude sy ny maro tsy voatanisa. Fa tena mahavitako dia tamin'ilay tongotra tapaka nefa dia tsy maintsy miasa fa andeha hanao mission le olona. Zara teo ihany koa mila vola maika. Ny deuxième manie indray dia tsy maintsy namidy le ilan'ny tranonay mba ahafahana nandefa ny saram-pianarana nandritra n'iny taona faharoa iny. Dia le garazy fiasako sisa no tavela sy le trano kely zara fa mba ahafahanay mianaka miaina. Aso ihany aloha fa tamin'ny taona fahatelo dia efa nanao stage izy sady efa nandray vola raha teo ihany koa. Fa raha tsy zany asa angamba. Efa hoeri-taona izay ny lasa. Rehefa vita ny fianaran'ny lila dia nahazo asa any anindran-tany any izy. Fa tsy azoko hoe maninona ry izy tsy miantso misy amin'ity telefonina niarahana invité. Nefa mba hifandraisana mihitsy noho ny fividianana azy ity. So dia mba efa niantso tsy nijanona any ary izy fa ity telefonina ity no misy fahasimbana. Ty eto le raha namana-panamboatra telefonina. Aleo raha nga ho jereva eo misy fa so dia misy fahasimbana tia. Ka manahoana ry aroa? Ara tatoa misy telefona namboarina ka? Ty le roa mba jereo kely azafady fa ohatrany tsy mety izy ity. Zany ve radada? Eny le roa. Dia inona zany tsy mety amin'izy ity? Ka tsy azoko ny ohatrany tsy misy miantso mihitsy. Zara teo koa tsy mahatadidany laharan'ny telefonina zanako. Kanefa zao efa heri-taona no nazahoako n'izy tiako. Dia mbola tsy niresaka tamin'ilay zanako mihitsy hatramin'izay. Ao areo jereko aloha. Jereo tsara le roa. Efa ela angano nazo azy ity zany. Efa elako efa heri-taona angamba izay. Fa izy indray aloha
Tsy ninjerana hoe latsaka tany anaty rano fa tena mipetraka teo amin'ny fitoerany tsara mihitsy nandritan'izay herintaona izay. Zay de mba sarze koa rehefa alany bateria zay mba etsehany kely eo amin'le fitoerany de manisy crédit matetitetika ihany koa nefa de aleo fa hojerentsika ty radatoa ary aza matahotra fa haitsika tsara io nefa anaty izany aza de atao lafo loatra lereo fa sahirakirana ihany da tatoanao radatoa ahon zay tsy avitra tsony ve sanatria tsy izany ka ohatra ny tena mifanohatra amin'izah mihitsy ary ataovy matotra leroa ohatra ny tena tsy misy olana mihitsy ty telefonanao ty andrasany hoe atsoka amin'ity telefona ity de hoeninao tsara izy hoe simba sa tsy simba nytao ary hitanao zao izy zany zao natao hoe miantso azonao de aloha avadikitsika ndray de aloha ndraiky atsoka amin'ity anaty hitanao zao ohatra ary to mandeha io de raisy mihitsy aloha fa tsy maninona nalany crédiera miatakyle ry alavitra ry de miresaka mihitsy aloha tsika de hoeninao tsara allo maheno tsara ianao sady eko anao no hitako tena mandeha tsara zany ty telefony ity atray marina tena tafapetraka mihitsy le ratatato le telefona tsy misy olana nefa izy tena malahelo fa inona ary zany no mahazo an'le ratatato ty sa ve sansanan'za mihitsy no tsy mba ny antso azy mihitsy de zay no mampalahelo azy zany aloha rangahatoniny no fotra mampalahelo loatra misaotra betsaka leroa ka ohatrinona mo zany no alohako tena miraraka hatramin'ny ranomasony mihitsy ary mahonena loatra ty izy ohatrinona leroa no tokony ho alohako raha ka tsy misy zavatra namboariko akory nge toeradato tsy misy vola tokony alohanao zany fa andesatsi izy de mirarisoanao niara-fa te makasitraka indrindra oakeradato arono ahy leroa azafady leroa sao de mba vidinao ary ty telefony ty fa itsingeka tsy miasa amiko kokory maninona tsara hoe radato zano tsy mety zany fa tazomiana aloha ka tsy fantatro akory zay manjoany zany zanako zany aiza ny alalanao na mety antso anao ihany izy aoriana kely endray anaka fa mamerina ny fisaorana anao ho tazomiko zany ty zako ty nanatena zanako tika zona ny sakafoanina aza manahirana de manahirana za koa efa tsy de mavita miasa be ohatra ny teo alohatsony inona reno ataoko mba ahafahako mivelona fa tena sahirana mafy aty ary maninona mora ampano faiko ty garazy ty sitrane mba ataoko sakafo ivelomako very atiranisy malalako raha mba teo mantsy anao mety hafa mihitsy ny fiainana tena irery ahy irery tsy mba misy nizaniza ho antsona sy anteherana intsony aizo misy olona viato ode fa ohatrany tsy misy mamaly mihitsy ingizy zany misy olona viato tena ohatra ny hotsaky norany eto raha ohatra ka tsisy mamaty varavaran'ity iza koa ary zany miantsoantso mafy sady mandona mafy ny varavarany zany ode jely tonakaloka tokoa zay no nandehanany zanako any anindrana sao de mba izy any ary zany andraso aloha tsy hamaly mahitsy fa
aloha enona tsara ny feoany. Oaty ay zay olona e, misy olona viato e. Eniko tsara fa tena feon'ny dehilahy zany. Na tsy somary avy ary ny orana. Tena tsy feon'ny zanako mihitsy zany ka. Oaty ray olona, ohatrany tsy misy mamoa mihitsy ty varavaran'ity zany a. Fa tena fanahy masina mihitsy angamba ny maniry hafa tena tsy te hiala eto amin'ity varavaran'ity mihitsy e. Na dia tsy misy mamaly ary. Ny orana nefa tia tena mikitsa dia mikitsa tsy mijanona mihitsy ko. Tete izy nefa ohatry ny hoe trano tsy misy mipetraka akory. Trano efa ratsy ohatry ny hoe hitsana ho azy zany ny varavarankeliny. Ny varavarambe indray ohatry ny voadomy mamafy dia ohatry ny tady enjery zany ko. Rindrina moa amin'izany ohatry ny feno romotra toy ohatry ny tongisin'ny omby reny mihitsy ka hoe lany tanteraka mihitsy ny sisin-drindrina. Ahoana ary zao e? Aloha ny tomotomoma ihany ka. Oaty e! Andrasa kelikely aloha ho lasa dia atsofoko mitentako amin'izay ty tadina antoko tamin'ny plafond ty. Dia takako ty seza hitsanganako ty dia mba ilamina amin'izay ny momba angamba. Mijaly loatra ka, mijaly loatra, tsy vady, tsy zanaka, tsy sakafo. Raha ho somary tara kely mifankarazana indray. Indrisy matsiralisa. Dia zao sisa. Eo na tsy hoelitsika ralisa. Oaty ray olona aho. Tompo, tena ato mihitsy ve ny trano nasainao andehanako farany androany sa ahoana e? So dia mba tsy meno tsara amin'ny fanahy masina koa ary sa ty. Izy ty ohatry ny trano efa taona maro tsy misy mipetraka ty ny mahagagako. Aleoko rangahy mandeha aloha fa ny orana koa ty ohatry mikitsa dia ohatry mikitsa mihitsy ko. Za ty ohatry tsy nitondra ela ohatry ny lena tanteraka eto a. Zay kosa fa tsy nisy nandona tsony ka. Aloha iverina hiaka teto amin'ny sesity amin'izay dia apititra ny tady ty amin'ny tendako amin'izay aho. Mifona zanako fa tsy vitako tsony mino fa efa miadana koa ianao izay any. Ny antso ny faramansy dia hoe efa nanambady izy dia izay ihany. Tsy mba nanasa akory fa hoe fanefefo be hono le vadiny ka so amenatra amin'ny fianakaviana amin'ny vadiny hono. Satria koa hoe anomana zavatra tsara be hono zareo ka so dia hanimba zavatra ny fahatongavako any. Tsy hoe nanenina anaka tamin'ny vitako fa tsy naposiko fotsiny hoe ho toy izao ny hafaran'ny fifandraisantsika. Tena nafonao tena dino tanteraka. Velomanaka ho avy ary nisy malalako. Ohatry ny tena tsy mety mihitsy nge saiko zany fa aloha nga tonotono mafarapara aloha ny alohan'ny tena andehanana fa ohatry ny tsy mety mihitsy ny saiko oaty e! Ohatray marina tena efa eto amin'ny tendako ilay tady miverina nandona indray le tsy fantatra anarana zao. Anderaka misy koa io le fa maiko faty aingana. Mba voay re raha misy olona ato oaty e! Misy olona ve ato e? Tsy mety mialo mihitsy zany fa aloha hitinako any dia voaina ka. Atao izay andehanany malaky dia izay. Ohatry fa sofiko ve mamorona sa ohatra misy olona midina mitohatra mihitsy zany tena marina e. Ao avy e! Ohatry marina ary tohatra misy olona tokoa zany ka ahoana ny an'izay azafady kay ohatra ny olona mampatahotra be izy zany. Ty volombava lava dia lava sady mifangaro ny loko fotsy. Drekako ianao sy ny gris. Ny volo amin'izay haka ny lokon'ny volombavany any.
ohatrany hoe efa ela tsy nivangin'ny figo izany ny fahitako azy ka amin'izay ohatrany hoe nitapatapahana fahatanytany fotsiny nga amin'ity volony ity. Nifindray a ohatrany vy efa arefesina efa tsy niasa zany. Ny akanjony indray ohatrany hoe ny piti amin'ny balan'iran'i Israel zany. Andrikako ianao fa inona ary ty olona ity e? Ahoana ny anao izay raha misefa maika ahako a. Tsaolozanao mitsetsitsahorana sy mididididry mijery ahy fotsiny. Ohatra tokoa. Tela mialatsy indrindra tompo fa mety afaka mandroso velony ahy ao an-tranontsika miresaka tsara azafady. Resa hoe tsy tena resanina fa tsy maninona ka. Ka misy resaka tiako ambara aminao anie. Misy zay taratasy zay hosokafako. Kanefa kosa raha ohatra eto manokatra an'ilay taratasy dia mety ho lena le izy ka zay no teneniko aminao hoe afaka mamandroso ve alony. Aiza koa ary ty. Sao dia mba pisoloky. Nefa raha pisoloky ve dia misaotraniko zao no mba andehanany. Tena misaotra ny tompo aloha fa tena tokoa zany le trano any rany misaotra ihany aloha satria voany any le tranoko. Efa naika andeha mihitsy amantso teo. Tompo, ampio amin'izay afatra ambaraka eto amin'ity olona ity fa tsy fantatra akory nge izay lazaiko hatreto e. Mandro soa ary ianao minona fa tsy aritra akory ny resaka tianao atao Eny tompo tsy aritra mihitsy ka. Mety fo ihany satria raha zay fotoana nandodomako anao toy izay nga mahela. Fa dia vetivety fotsiny ny resako aminao no tena mariny. Andora fa tsy solana akory izany ka. Tena tsy araka ny verako azy mihitsy no anatin'ity trano ity izany fanaka vilany kely iray amin'izay fako ny takotra sy efa rimbona be molony eo ambony tokotelo ohatry ny to mitolilo izany. Amin'izay koa dia ohatry ny tifotry ny lafenina tanteraka. Ohatra dia ahoana akory ohatra misy ofeny tapitapina sady zinga tovoloko amin'ny vilany zany koa ny eo akaikiny. Amin'izay dia ohatra misy seza. Amin'izay seza cuir efa feny lavadavaka sy teny efa antitra be. Toa ohatra n'ireny toladratran'olona sady efa zara fa mitafy ireny. Fa ty trano ity ve zany tsy misy riany? Raha azoko tsara zany dia ry lavalangana malaladalaka ry zany no solona efitra ambony. Dia ty tohatra matroka rehefa zara fa azo ikarana amin'ny tolilo ity zany no iakarana raha ohatra hoe makany ambony any. Ny hazo natambatra hogorodina efa bangabanga sy kilodoka be daholy. Ny arofanina efa nametra-pialana sy atsasamanila sisa. Ny tafy koa ary ty ohatra ny jerena fa ohatra ny hoe efa manomboka mitetezaniko. Mazaho toerana ary ianao azafady mba akisany kely an'io sesy fa ohatra misy rano miteteo amboniny eo zany. Dia misaotra indrindra tompoko. Ohatra fa inona koa ty tady mazaka vitantara rehetra milatsaka avy any ambony manasaraka nyty azo tokana amin'ny tsy falana pity. Ary tadina varavarana ny izy zany. Raha azoko tsara dia ohatra ny tamin'ny andro ohatra ny fanakintana olona tany Amerika tany no nisy an'izao zavatra izao. Raha misy olona meloka ho vonoina dia tsy maintsy antona ny tady. Amin'izay koa nge ohatra ny misy seza eo ambanin'ilay tady zany. Fa inona ary ty zavatra hita amin'ny masoko ty inona raha le taratasy tianao ateriny sa ho voakina sa homenao azafady.
Ono ireo moa zany mpiasan'ny komina nga andraso fa asioako anao mihitsy fa aza manahy ianao e. Aiza ela ary ianao fa atao ilozanao mierikerika ohatra ny reniko soa inreny fotsiny ko. Eny ary tompoko. Fa raha ny fahitako an'ity rangahy ty nge zany de mikasa mony tena mihitsy ny ao andohany. Raha ny fahitako an'izao zavatra zao tady miantona de seza anankiray. Jesosy io, fanay masina ao ampio ah. Aiza zany ny anamboana iresahana amin'ity olona ity. Ento arahoany resaka ao. Ka zao aloha ny Rato aloha ny anarako e. Ny andray kosa Rabe. De faly mahafantatra anao tompoko fa alohan'ny amoaka ny taratasy zay nilazaiko taminao teo de misy fantaina kely tiako olambara aminao aloha ny. Tsy maninona fa oeto ny fanontanianao ara. Za manokana aloha ny tsy piasan'ny komina zany arak'le ny eritreretinao sy nambaranao teo fa tsy zay mihitsy ihany na tonga afaka eto. Ay nisy naniraka ianao de iza hono zay de inona le nanirahany ianao aty an'ity olona efa ody ty. Ino tsara ary ahy e. Eno menanao voalohany aloha ny tsy afaka miresaka mivantana aminao izy fa izany ny rahany aty aminao aty. Fa raha ny sitrapony dia izy mihitsy ny resaka mivantana taminao teto. Satria sambany amantsy zao vao hoe mandalo amin'ity toerany tony. Fa ozy izy hoe makanesa aingany ianao amin'io trano io. Aza miala ao mihitsy ianao raha tsy tafitanao ny afatra. Inona zany afatra zany? Ka zao ary le afatra ry ataoko hoe Rabe. Torabe ianao e. Mety. Tena tiany ianao. Mihoatra n'izao rehetra zao. Tena tiany ary tena misy tombo amin'ny bidiny avo dia avo aminy ianao. Ary mety tsy fantatrao fa efa ela izy ny te hiara-dalana aminao, te hitafatafa aminao, te hifampizara mavesatra aminao, ary te hiteny izy hoe tiako loatra ianao. Fa izay anefa zao n'izy ry Torabe aloha tonga de ambarako aminao ny anarany Jesosy ny anarany. Jesosy. Efa ela izy ny te hiara-dalana aminao ary tena tiany loatra ianao. Eny noho ny fitiavana anao io de nafony ny ainy mba ho velona ianao. Nafony ny voninahiny mba hiara-manam-boninahitra aminy ianao. Ary nentiny ny ozina noho ny elikao mba tsy tondra ozina itsony ianao. Eny, nentiny teo ambony azo fijerena avokoa ny elikao rehetra sy ny eta mavesatra rehetra mba ho feno fiadanana ianao. Zao le izy ry Torabe avy lavitra nandrahanahy eto aminao eto ary efa saika andeha mihitsy teo nefa namaly ny antso any ianao rehefa avy eo. Tiany loatra ianao ary tsy namelany raha tsy tafidy trato anatin'ity tranonao ty mihitsy zany ve? Ka mielohan'ny anokafako an'ity taratasy atoroko anao ty de zao ny afatra ho anao. Ohatra ty le izy io ato baiboly. Sady baiboly zay vao ny sokafana mihitsy izy ty. Vaovao be ny fahitanao azy ka zao ny izy ary. Ary ty ny afatra ho anao zay ho vakiko ao anatin'izy ty. Ianao tsy atao itsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao itsony hoe lao fa ianao ny atao hoe ilay sitrako. Isaia 2:2 misy ny tenin'Andriamanitra io. Ianao le sitraky Jehova ozy izy. Ary ny tenin'ny farany eo 4 ihany Torabe de tiany loatra ianao ary novidiny lafy ianao. Ohatray marina. Tena marina be zany sa mampiresaka fotsiny ianao e? Tsy mampiresaka anao Torabe. Tena izy naniraka anahy eto aminao eto. Ny teniny io fa tsy teniko ary ny teniny apitako any aminao. Ka inona zany ny tokony ataoko rado? Ka enoy ary ahy tena mahatsiary tena nafoty koa. Vatiko maty, ny zanako manantenaiko tsy mahatsiaro antsony. De hoe amony tena fa tsy misy antony avelomako intsony.
za mivery Datorabe. De efa ananto tena amin'ilay tady ambony io aho no nandony ianao. Efa navelako nandona ela mihitsy ianao mba andeha avy eo, fa ay mbola taona de niveriko 10 aza. Za koa zange ohatra n'izay klasy tokoa teo nefa iveriko mihitsy hoe tena diso adresa nefa fahagagahana sy fitiavana anao zao nampisy atafidy teto zao fa tsy kisendrasendry. Atoroy ahy leroa, atoroy ahy fa mba te hiara-dalana aminy tokoa ara. Tsotra kely fotsiny ry Datorabe, aza manahy ianao. Voalohany manatona azy amin'izao maizy ianao zao mihitsy anondry. De mifona eo anatrehany ary loary eo anatrehany avokoa ny eloko rehetra, indrindra ianao saika amony teny io satria midika famonon'olona ngizo zavatra ataonao zao ry Datorabe. Ary mila manaiky ny asa vitany teo amin'ny azo fijaliana ianao. De angatao koa hoe diovy amin'ny raha anao a Jesosy de midira ty anatin'ny foko aty satria ianao le Andriamanitro, ianao le tompoko. Enrato, manakako. Eny aorina an'izay de anome hery izy. De ninona zany? De ny fanahy masina. Azo fo vaovao ianao sy fanahy vaovao. Anaovanao sitrapony manomboka amin'ity segondra itenenako ity. Ka le fanahy ianao zay maty tao aminao iny de hitsangana ho velona ho soratana ny an-danitra indray anaranao. Mifona rato, manakako e, manakako e. Ka raha manakary ianao de andaontsika hivavaka. Andao resantsika amin'Andriamanitra daholo ny fahadisoantsika. De jereo ity baiboly ity zay afatra ho anao avany amin'izay niviko tany izy ity ka omeko anao. De vakio fa tsy atao haingo tanàna fotsiny. Azonao le izy satria ny hafan'ny ray manontolo de ao anatin'io baiboly io avokoa. Misaotra indrindra rato. Taritrara mivavaka fa za neka tsy mahay tsy misy saorana re zany Datoa. Ary zao ny teneniko aminao tsy asako mihitsy zao na de kely aza. Fa iraka fotsiny ny atongavaka eto amin'ity toerana ity ary mino fa ho afaka ianao. Andao ary hivavaka tsika. Taona maromaro zay nanekeko anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Ary nanaiky ny fitondranao araka ny teninao ino ombanareo mandrakariva. Ateriko anao ny fisaorana sy ny fankalazana amin'ny foko manontolo fa tsara lokanao. Asa ivelomako no nangatahako fa de orinasa tena miroborobo no nomenao ka teny saiko ny asa mahagaga nataonao teo amin'ny fiainako de ateriko anao ny voninahitra manontolo. Lasa nody lefa za matyfaty sady tsy mananjanaka de natolo no amanontolo ny orinasany fa mahatoko loatra hony Otra. Masoko ve no mandrosa fa tsy rato ve ty mamitaka moto ny parking avy manantony ty tena izy mihitsy nio ka raso ka manahoana se manahoana tompoko tena tsy mahatadity ve se zany sa ny feo aloha ny ohatrany hoe tsy vaovao amiko fa niendrika indray tena sy tadidiko ka tatobera sea trasoko tatobera eno fa ohatrany hoe tsy miverina atao tsaiko mihitsy zany anarany zany zany ve fa se io aloha andeha ho aizy itsera zay tatatoana izay etsy ambany etsy ka etra amin'itsy trano kely etsy aloha etsy tadidiko tsara manko ny tranony de andeha ho eny kanefa na izany nefa ohatrany hoe niova be aty tanàna aty zany ohatrany hoe tsy nisy any orinasa io mihitsy teo akaika mivavadiny teoko tamin'izata ty farany
Tsy azoko zany inona zany le ohatrany hoe mampiomehy anao tompoko raha tsy madiso moa ne a fa ise io zany oviana ny taty farany. efa taona maromaro no tsy nakaty mihitsy a za manko any amin'ny faritra any fa zao aloha ne fantatrao ve aloha le olona mipetraka atao amin'ny trano io ie tena fantatra izy ka fa ono a efa maty ve izy sanatria sa tsy ohatsony sao de zany no matapasinahy anao io eny sea tena efa maty tokoa izy. Ohatray zany ve eno a tena ohatra mampalahelo koa zany raha azoko tsara zany de noko fa voavonjy izy tsy andova lanitrako. eno efa maty tokoa izy se de itiany tsanganao velona ity ndray. fa ianao ve ty da tobera tena azafaty fa tena tsy fantatro mihitsy ianao. tena niova be tena niova mihitsy ianao ka nalanao ny volombavanao de ny volonao vita bango tsara miampy an'ity ohatrany lobaka sy kravaty mipetraka tsara ty ny kiraro moa am'izany tena andrekako ianao tena azo hitarafana ny pataloha azo anadidina mofo mihitsy mirirana tsara. zao ry se ny vokatry ny filazantsara tany fahafenona ho ny tenin'Andriamanitra no nandraisantsika azy. ho azy rerany ny voninahitra manontolo ry datorabe fa miasa ato zany ianao atao amin'ny orinasa io voalazany se tsara kosa aloha zany de manino eto ambavady eto zany ianao sa sécurité sa soferato misy anao andao aloha androso de olazaiko ny seny toy eny fa nahy zany nefa tsy maninona ve aloha zany tsy maninona ka andao ariko. Tena tsy naposiko ro datobera ay ve ka anao mihitsy zany ty orinasy ty tena mialatsiny aminao kosa alohany tam'le teniko tany ivelany teo hoe sofera na sécurité iny fantako mankony tsy misy olany zany rato azangako moa ratsy raha teo zao ry dadatorabea tena tsara loatra i jesosy io tena marina nge zany tena marina zany rato fa zange ka tady se foana hatram'izay zany ve de ty orinasa tantanako ty de manohana fiangonana maromaro amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara zany sady zay raha teo koa no antom-pisiny de zay no nitadiavako ny se tena tsara loatra zany ka tena maifabe ianao maifabe mihitsy ho an'ny tompony voninahitra rato fa andolo se ateriko eny ambavady raha ambola monjy fotoana andao ary de misaotra anao sady ary datorabe fa izao no ohatrany hoe manitikitikay hoe zay rato fa ahoana moa zany mbola navelanao ty ho trano taloha be ratsy be io fa maninona ny tsy narodanao izy io ka mieritreritra se hoe mbola andalo eto ny ray androany le zanako de tiako hijanona am'izao io mba handraisako azy zako moa fa de ataovy zere kory datorabe fa maninona aloha ny tsy azoko mihitsy satria raha vantany aho hoe efa manam-bola de ho avy aty izy ka hotiany aho mazava ho azy ay ve tsy anafa ndray zany fijerinao zany ka diso ary ve zany ho se tena misy fahamarinany any aloha zany zavatra eritreretinao zany fa zao aloha ny fa azonao antoka very dadatobera fa mbola any tokoa io zanako io efa nandefa hiraka nanao zay hitana azy any ary efa hitany misy azy ary any tokoa izy zao sady efa manana zanaka vavikely raitra zareo ay vare enjana ndray zany ka iseny any eny no tsy nety hitana de efa nokarohana fatratra azy ka za koa ngery datorabe tsy manana trano raikitra za mihitsy za nge mandehandeha ty Madagasikara ty mitory ny tenin'Andriamanitra ny asako azoko tsara
ka zao efa hitako eto zao se de laha zao ary inona ny azoko anampiana se anafaingana sy anaparitana malaky ny filazantsara fa tena mampalahelo seny malagasy tena misaotra anao kosa olona am'izany tena fanontaniana izany fa tena tsara fipetraka mihitsy saingy alohany antany tsara ny fanahy masina mba anomezako valo mahafapo anao tena mahafinaritra loatra ny fisaina sy tika zany tokoa le hoe tsy izay tiako fa zay tianao ihany ka tena izany mihitsy satria atao any sitraponao zay nge le izy ay fa mba lazao am'izay raha ny tena antondehan'ny senakaty amiko zange ho any andalo fotsiny fa tsy hoe tonga de hoakaty aminao misy iraka ampanaovan'ny tompo azay mankatsy atsy ambadika azy de mba nanala roatra kely nandalo aty zay fotsiny nge nandalovako taty sady mba tia hitanao misaotra ry rato marina tsy sendray tia ny tozanako ohatra triny hoe misy olona mianaka manatona nge reny eny tokoa fa raha mifandimizako zany ohatrany hoe mitaditady olona izy zaniko sady ohatry ny manosika anjany amin'ity seza ohatry ny seza fanosehana marary ty ohatra ry fa misy inona ry tatoa tena tsy diso ny fahitako sy ny fitadiako fa tena misanako ty rato ona tsara hoe ry tatora be eno de iny tantanan'iny zany ny zavikeloko inatosiny ao anatin'ny seza fanosehana marary iny ve ohatra ka maninona moa zany ndao tsy inainy zareko ka zao aon zay iverina ny ampiasana aloha fa hony de ento ery amin'ny trano ery izy zareo azafady rato lasa ho azy fa efa ela hoe no tsy tato ry tatora be asao de mampandainga kosa ianao fa tsy mety amiko zany rato tsy mandaingy seka fa efa ela any eno tsy tenitsony ndray arako aloha aloha ny tsy anaiko zareo de hoetiko eniko angase malaky fa hony tokoa alohany fa sady manaroroatra ihany aloha za misaotra anao misaotra anao a nitondra anay aty amin'ity tranony tady ty efa eto ara nydresaka hoe misy fanontaniana kely tiako mba hapetraka aminao ty efa ela ihany nahalalako ny rainao fa ty fanontaniany ity mbola tsy voapetrako tamin'ny mihitsy de apetrako aminao miano anao ary fa ingarabe rainao ve rony ray mpandositra didy rony zany de tsy miaona mihitsy nareo ka tena diso tanteraka mihitsy zany raha misy ny ray tena nsahirana tamin'ny zanany de dadarabe ny voalohany indrindra zany ve de tena tsy azoko mihitsy nge raha izany ina zany le tsy azonao ka hoe nahoana ianao zanany io zao vao mitsidika azy zay ny tsy azoko ve zay le hoe samy manahirana azy zay angamba ny azoko ilazana azy zany ve ohatra ny lalina indray zany fa inona zany ny tena hoe antodianareo mianaka ty antranony aty am'izao ka tsy zany ho ahy mararo aty zanako ty de tena efa lany vola tanteraka mihitsy izay mivady de zao tapa-kevitra anakaty izao de raha azoko tsara zany de saika ila vonjy amin'le ray efa sady narina nantra koa ve ianao tsy de hoe zany loatra ka fa hoe ahoana fa ianao koa loha zany de tena manoatra no reny polisy reny ka tiako fantatra kosa ny fiainanareo mianaka eny ianao moa zany efa nanampy anay ihany de tsy anafianako nakaty amin'ny dady zay mba hoe iresaka aminy raha marimarina kokoa iresaka aminy aho hoe aleo mba mity hitana nity mba hanampiana ny fitsaboana n'ity zanaka ity ohatra ninjana indray zany zavatra voaka ny fafanao zany raha azoko tsara zany de hoe ho amidy ity de hoentina hitsaboana ny zanakao zany
Zay efa ambarako anao izay fa ianao koa izany ohatra ny mitritritra be amin'ny fiainanay ka tiako fantatra fotsiny gely izy ho ay fa zao ianao nga mety mahita amin'ny fiverenana eo raha hoe tsy ao izy izany zao fa inona aloha no mahatonga anao manafatra an'izany aloha nisy manontany an'izany ka arak'ilay resako taminao teo dia mba hafaraka ianao mba ilazao izy rehefa miverina eo fa handala eto izay amin'ny faran'ny herinandro sady efa hitondra mpividy fa efa nahita mantsy izay ay ve izany no tianao ambary eny aloha fa olazaiko izy rehefa tonga eo na hoe somba manana ny laharan'ny finday aloha ianao ohatra raha hoe resaka laharan'ny finday indray aloha no ohatra ny tsy ananako mihitsy ka tsy manana so dia mba tsy te amin'ny koa ary ianao ara miseho malala be anazy ve dia tsy mba hanana na dia numero an'ny findayany ary fa eny tsy afaka tereko moa izany ianao andeha zay fa mba ilazao an'izay izy ilay zanako koa mantsy tia ohatra ny efa tena reraka loatra fa zao aloha no fanontaniako aminao inona tsara aloha no mahazo an'ity zanako ty raha tsy madiso misy concert hono ny atiny dia mila entina ny ivelany izy mba ho tsaboana miankina tanteraka amin'izay mety havelomana na andaozana anay izany angeny hitadiavanay fomba rehetra mba ahitana volan-defasana azy any ivelany fa zao aloha afaka manoro hevitra anao velony ie afaka manoro soma tsara mihitsy ianao ka aiza mety ahitana vola mba ahafahanay mitsabo an'ity zanaka ity tsy dia hoe resaka ara-bola ny teneniko aminao eto fa te hizara aminao fotsiny mba hanokatra ny sainao io satria izao misy Andriamanitra hivafahantsika ary vitan'i Jesosy ny manasitrana ny zanaka ao raha mino ianao azonao le izy zay indray le fitaka be vava aza dia manao an'izany ianao ry madame Lila matoa amin'ny tenanao dia tsy manoro voana anao izany ary manoro mba hoe hitondrano io zanako io fahasalamana aina Andriamanitra ny manasitrana an'io aza dia mampimehy rery raha miserado mazavatra fa ary tenenamiko ka raha misy ve zan'Andriamanitra izany aminao ka raha misy izany dia ho tojan'izao izay menakavy ohatra miteny izany ianao hoe raha misy ve ny mpanety nahoana mbola misy ny lava volo ohatra ny tomandan'ny androko fotsiny koa ianao ka mba hafaro an'izay ndraiko raha hitanao izy aloha izay mianaka andeha eny ariko dia teneniko ihany izy rehefa tonga eo fa zao ny teneniko aminao ihany koa nefa manatona azy amin'ny fonao rehetra ianao dia manana fo mangetaentan'Andriamanitra fa ho sitrana io zanako io tena afatra ho anao izany ary to lasa niova fasana le tranony dada ry iza moa le anaranao fa adinko rado reny anarako fanganareo tsy maharaka vaovao mihitsy ka tena mbola tsy naheno mihitsy fa lasaiza aloha izany dady to io fasana io indray no nisolo ny tranony teo dia mba fasaniza koa toy ny ahorona ety amin'ny tanana n'olona tony ohatrany hoe mahagaga koa ny tsy nahafantaranao an'izany ka za koa range mba gaga voatapabolana ny taty mbola tranony dada ny hitako teo tsy rotsy vetina eo dia lasa fasana amin'izay dia fasana izy ka io misoratra amin'ny hazo fijaliana mitsatoka io ange misoratra io hoe dia vakio eny tokoa andraso hoe rabenana rery fasany dada ve zany ty izy ve zany no milevinao ioko araka io hitanao amin'ny soratra be io ny anarany izy no milevinao Andriamanitra dia ataoko ahoana koa izany ny varotra fasana dia ho alefa aiza koa ny razanao andeha mihitsy aloha ary na miserato ka fa hoy izy ianao tena miverana anao madame Lila ohatra dia tena lasa izy marina
tena hita misoritra eny amin'ny endriny mihitsy ny neninako ny alahelo ny fadisompanantenandra dia ahoana zany ny toy an'ity resaka ity. Ka inona ny antony antsoina ho ary monsieur Rato? Ka nanahoana aloha n'ilay zanako izay raha tsy mahadiso hoe a? Ngatsy lozy raha tsisy vahaolana ozy ny dokotera dia hiditra amin'ny fazy finalina ny aletan'ilay zanako. Fa azonao ampiana fanazavana kely ve aloha zany zavatra ambaranao zany lony a? Tsy azoko mihitsy mankony. Eny tsy maninona ka. Raha nambaran'ny dokotera dia misy eo amin'ny 500 eo ny asan'ny atin'ny olombelona. Any ka rehefa tratran'ny tumeur io ato io dia lasa tsy ara-dalàna intsony ny fiasan'ny vatany. Ny voalohany indrindra aloha malain-komana ilay olona, lasa rera-dava, mavesatra ny ilakavanana. Fa mbola miasa ihany hono ny ambon'ny aty dia mbola tsy dia hita soritra ety avelany loatra ilay izy. Ay ve? Dia toy indray ny dingana faharoa raha mbola tsy voatsabo izany. Lasa mavomavona ny masona, ny hoditra, miampy mibotsimbotsina kely ny kibo ary tena manomboka marary amin'izay. Miditra indray ny dingana fahatelo avy eo. Lasa tsy mahadio ratsony ny atin'ny olombelona ary lasa tsy mamokatra proteinina tsonko dia lasa mandeha raha ho azy ny orina. Nefa ngeo rehetrarehetra ireo dia efa mahazo ny zanako daholo. Efa hiditra amin'ny stady faefatra izy izao. Efa hiditra fazy finalina. Efa kely izy dia tsy asiary tena tanteraka tsony ilay zanako ary dia izany ny hitondra azy any amin'ny fahafatesana azy kelikely. Tena tsy tany mivatsony izay isarangotiny. Efa lany tamin'ny fitsaboana azy ny fanananay rehetra. Efa mivezivezy tetsteroa izay vao fantatra fa izy tratra ny kansera. Fa zao aloha afrina teo moa zany nitrangano ny zavatra izay sy ny fivoarany kansera teo amin'ny vatany Tsy mitovy ny fitrangana raha amin'ny olombelona tsirairay. Ho an'ny zaza tena haingana loatra ny fitombon'ny aretiny. Eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 12 volana fotsiny raha ilahy indrindra. Zanako kanefa ngezaho efa hiditra amin'ny 15 volana. Hatramin'izao mbola tsisy dingana mazava hitanay ho atao. Na ohatra mahony ana loatra izy zany ka zao ary zao ny asoko anao. Voalohany lony dia minoa an'Andriamanitra. Zay fotsiny ny afatra voalohany teneniko aminao. Minoa an'Andriamanitra fa mety antso ho anao zay zavatra mitranga amin'ny fiainanao zao. Tsoriko aminao aloha fa hatramin'ilay andro ny ao anatsika iny tao aorian'ilay nahitako ny fasany dada zany. Dia tena efa nentiko mivitako ry Monsieur Rato. Nanomboka tamin'iny dia efa tena natolotra an'Andriamanitra tanteraka ny fiainako. Efa tena nanatona an' Jesosy Kristy efa tena nibebaka tamin'ny ratsy nataoka rehetra. Nangataka famelana tamin'ny iray ao ambony. Tsapako loatra ny teninao tamin'iny. Tena tsara zany ry Madame Lila. Zao zao no natsoko anao. Aza mangatakandro tsony ianao. Ino? Ito misy billet d'avion ho anareo telo mianaka.
Rehefa miandry anareo any ny hôpitaly izay anaovana ny fandidiana, mino fa valim-bavaka ho anao zao fa raiso e. Andriamanitra, tena marina ve zany Ramserado a? Ohatray, ka efa ireto atolotra anao reto amin'ny billet, iny de raiso, de reto koa ny vola. De ty ny taratasy, de reo tsara io efa vita ny visahanareo makany amin'ny toeran'io. Ao, tena mankasitraka indrindra re tompoko. Tena Andriamanitra ny amaly fitianao. Eno ary oka izay le fakasitrahana fa inona ary ty ny vola rehetra ilainareo any reto. Ao Tena mankasitraka, tena mankatela re Ramserado a. Averiko aminao ihany ry Madame Lila, aza mankasitraka anahy ianao. Fa Andriamanitra kasitrahana fa izy ny nanome an'izao zavatra izao. Eny, efa ianao no nataony fitaovana. Eny, ka na izany nefa dia andana dia mbola sy tonga ny ao amin'ilay dingana tena izy. Fa mbola misy olana hafa angena izany ary. Trasoko. Hitanao, tsy maintsy mbola mila olona vonina me aty an'ilay zanako a. Ay ve? Azao ry Madame Lila. Efa misy manome maimai-pona efa lasany. Mety efa any an-dalana mihitsy izy izay fa miandra anareo tonga any fotsiny. Tena avy loatra ny lanitra ka tsy takatra. Lehibe loatra ilay Andriamanitra ka. Misaotra anao a Jesosy a. Avitra ihany ny zanako marina. Ary ohatra izay ty ranomaso ty fa inona ary ty? Faly amin'izay lohany. Ie, dia mankasitraka anao re Ramserado a. Ilozako loha ianao. Ndao ary. Ka nanahoana izy tao ry Madame Lila, Vita soma tsara re Ramserado a. Tena misaotra betsaka an'Andriamanitra. Dia misaotra indrindra anao ato amin'ny zavatra rehetra izay nataonao koa. Vita soma tsara iny ny fandidiana. Sady raraka ny tenin'ny mpitsabo dia nizotra tsakany sy andavany tsara. Tena sorantsika an'Andriamanitra izany. Ho an'Andriamanitra mivonahitra amin'izany rehetrarehetra izany. Fa mba tena tsy napoziko koa aloha. Inona tsy napozinao? Dia tena tonga taty aminay taty tokoa ianao. Fa tena ahoana loatra e. Tsy dia avy amiko loatra le zao ry Madame Lila. Ny fomba ny tomponana tongavako aty amin'ny tony toerany tony. Tsy mananambara ry ary Ramserado a. Fisaorana tsy lany amamina no atolotra anao hatrany. Le tompo manan-karem-pahasoavana ne anonitra afolo eny, avy zato eny, avy arivo eny tsy manam-pahatam-perana ny soa vitanao taminay. Fa ny tena andehanany say koa dia izao. Hoe ahoana ry Madame Lila? Mba iza ho le olona nafoy vola ho anay e. Tena vola tena tsy tahisa angely izy Ramserado e. Amin'io indray dia mbola tsy vita ny vola ihany fa mbola nanolotra ato an'ilay zanako koa. Mety mba azoko fantarina ve? Indrindrandrindra moa tena te ao ny amina Ramserado a. Ny voalohany alohany dia izao. Iray ihany. Na ny nanome ny vola, na ny nanome ny aty, dia iray ihany ny olona nanome an'izany. Anga? Dia mba iza loatra re izany e? Faharoa alohany dia izao. Raha ny nanomananay sy olona io ny fotoana rehetra taty alohany dia hafa mihitsy. Fa araka ny hoe Andriamanitra no mandidy tsy manapaka ny zavatra rehetra, dia arak'izay le izy Andriamanitra no nanolo-tsaina. Fa araka ny hoe Andriamanitra no mandidy tsy manapaka ny zavatra rehetra, dia tsy arak'izay le izy. Tsy azoko tsara. Azao e. Saika eo aminao tokoa io olona io rehefa tanteraka tsakany sy andava ny fandidiana ny zanako ao. Raha ny fotoana nieritreretinay, saingy tsy arak'izay ny zavatra nitranga. Azafady tsara aloha Ramserado ka. Zao angamba ny malaza azy ry Madame Lila. Marina fa tena kely dia kely koa ny risika ho an'ny mpanome aty. Saingy tsy zéro kosa alohany
fa eo amin'ny 0,2% eo ka hatramin'ny 0,5% eo ozy ny mpandidiny resaka tamiko. Efa tena nainao an'izay koa aloha kanefa indrisy fa tafiditra ao anatin'ilay 0,5 le mpanome atsika tamin'io dia maty alina izy. dia tsy mba afaka nisaotra azy kory ave izany. Ka zay le hoe tsy isika ny mandahatra ary madamy Lily za koa ary manala helo loatra an'le izy. Fa hono azonao mba entina any amin'ny razana ve na dia mahijery ny tarehan'le olona nanavitra ny zanako ihany ary mba miangavy le Ramserato ka za aloha nefa nieritreritra an'izay mihitsy andao ary hoentiko any ianao dia hony tokoa aloha tsy misy olana amin'ny havan'ny mpanome ve izany? Izy nge ohatrany tsy misy havana zany aty io izy io ro madamy Lila efa io mitsotro io. So dia mba afaka sokafanao ry Ramserato. Tena te ahita ny endriny amantsy ny tena marina mba hosolo ny fisaraka azy tsy maninona. Eny ariko oary fa asoriko ty lamba manarona ny endriny ty. Andriamanitra to dada sa olona mitovy angamba tsy efa maty indray dada ry Ramserato eny tokory madamy Lila tena izy indrindra io. Andray rery tato efa ianao le nanome ato ny zanako ta mbola ianao koa izany nanome volany sapona azy. Tena izay indrindra ry madamy Lila fa ny fandalina rehetra taty dia izy daholo ny antoko azy ary mamangy amin'ny fahoriana rery tompoko tena mamangy amin'ny fahoriana madamy Lila ary oka izay ny ranomasonao dia hono fasaniza izany le hitako tany an-tanàna iny ka. Ny tena marina dia ilay fiainany taloha iny ilay izy onena satria irery, ilay izy nahantra, ilay izy tsy mba nisy nangoraka, ilay izy niaina sady niaritra ny afo be. Izay ny nalevona tao anatin'io fasan'io fa ilay izy efa nafozy, ilay izy efa sakaizan'ny avo indrindra fa tsy irery tsony, ilay izy efa notafia amin'ny fanambinana, ilay izy efa tonga zanak'Andriamanitra, ilay izy efa nitsangana tamin'ny maty. Izay no hitanao eto. Anjery tata, mifona tata, raha tsy loatra vitako taminao, mifona tata, vitako ny nafoy ianao, nefa dia toy ny inona loatra ny sony ataonao tamiko, ary mbola nanasoana menakafo kely mandramata ianao tata. Afa fotsiny ro madame Lila, zany zavatra zany dia anisany hoe fahasoavana men'ny dadanao anao, fa ny tena azo antoka kosa nefa eto dia zato isan-jato ny mampiakatra azy makany amin'izany hoe lalan-danitra izany. Ka oka izay mba hifalitsika i dadanareo dia mandova lanitra. Tena mampalahelo anahy angeky sao hoe tsy mba afaka ny fona sy nangata-pamelana tamin'ny dadako akory. Aza matahotra ianao fa efa namela ny helokao izy. Azonao efa izay mihitsy nataony voalohany tahoriana ny famonjena azony, dia namela ny helokao nety ny ababonanao any Jesosy ny anton'ireny fasana sy tonga dia nanantonanao tany Madagasikara ireny. Araka ny resandry dia nisy afatra roa nafarany ho anao reto. Afatra roa? Ino izany? Lova hony raha araka ny filazany aloha dia lova ho anao reto Andray rery Ramserato tena matsiaro, tena ho ratsy loatra izany. Ty alohany
feny lova tsara indrindra ho anao ry madamo Lila. to baiboly Zay indrindra. Tia ny lova voalohany indrindra izay nafarany dada ho anao. Ary ny hafany mihitsy dia hoe tsy maintsy omena anao ty. Ny hafany hoe aza vela ho feny vovoka mihitsy aloha nyty baiboly ty, fa avakeo mandra-batavitro ny fofinainao. tena zay tokoa dada. Eny tompoko, misaotra anao. Ary mba inona izany ilay afatra faharoa ka firana ve? Aiza kosa dia firana ve? Tia ny afatra miafina didim-pananana izay napetraka ny rainao. Ho anao io ry madamo Lila. Io. Misaotra indrindra rery monsieur Rado. Izy izany nanome anao an'ity. Tena soratanany mihitsy io jiro tsara. Mety mbola jabena ny ranomaso angamba ny masonao ka tena tsy mahita tsara an'ilay izy. Jiro tsara fa soratanany rainao mihitsy io. Jiro tsara. Misaotra indrindra rery raha monsieur Rado. Raha oka izay ho aty fisoranao ty ry madamo Lila. Ohatra hoe be loatra, za foana ny soranao fa tompo omeo voninahitra fa izy ny nanome anao an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Eny fa leo angamba aloha to dia hosokafako izy Io ity ka. sokafo tsara aloha ny io Ory monsieur Rado fa hoana ry madamo Lila fa misy inona? Torinasa Ohatra sady sere ange maninona anarantsika sy ianao io misoratra io. Anarantsika sy ianao? Tsy anaranao ve ty io monsieur Rado? Ohatra efa napoziko any le anaranao fa ny ahy kosa ohatrany tsy taho an-tsaiko mihitsy fa hoana ry zao e? Dia efa mifalia izany ianao ko. Tena misaotra Jesosy misaotra fa tsara loatra ianao. Na dia nanadin'ilay raiko aza dia ianao tsy nahafoy azy kosa. Ray adino fa tsy nahafoy. Ho velominy faliny ainarabe manatsoa. Mbola sedra Ramaromanana, Oliva Soa Rakotonirina, Tendry Lirika, ary Danielson Rambelo Mazafy. Mandrindra sy Manatotosa, Oliva Soa Rakotonirina, miandraikitra ny milina fandraisam-peo, Danielson Rambelo Mazafy.